totaly iraky amin'ny valopolo sy valonjato sy roa arivo kosa ireo miaramila andrainjara amin'ny matso lehibe izay ho tanterana ny alakamisy feno amby roapolo ny volana jona ho avy izao eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina efa voana tanteraka moa ireo komity teknika nasionaly mpanomana an'izay hetsika matso izay ravaka Andriamanala sy Famara Samely. Mialana tanteraka ny fanapahan-dalana mandritra ny fotoana isian'ny matso lehibe ho tanterahana ny alakamisy ho avy izao eto amin'ny kianja ny Mahamasina mba hisorohana ny mety ho fanaftoana teraka izany. Araka izany dia aty anatin'ny kianja no anao ny fisafona ny andian-tafika ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin'io andro ny 4 Jona io. Zava-baovao amin'io matso lehibe ho tanterahana ny alakamisy ihany koa ny fisian'ny soradio ho tanterahan'ny mpianatra itoy amin'ny festival des arts martiaux fampisehoana aiady ho tanterahan'ny rozandary sy miaramila ao anivon'ny folanda malagasy ihany koa ny fotoana. Izay tazantsika izao zany ny atao hoe kickboxing. Tsara marihana fa hatramin'ny voalohany izany kickboxing izany tao anatin'ny foloan-dala dia efa nahazo champion du monde isika tamin'ny alalan'ny Kosfa reto tamin'ny taona 2010. Ho avy eo ihany koa ny avy amin'ny G6 hanao fampisehoana ary ny avy amin'ny brigade misany ny fibaikoana alika. Ao aorian'izay vao hanomboka ny matso ara-bakteny izay andraisan'ny tafika malagasy, ny zandarmeri-pirenena, ny polisy-pirenena, ny mpamonjy vono, ny mpiandry fonja ary ny polisy ny ranjo sy ny ala anjara. Mitotaly iraika amin'ny 20 izy ireo ahitana ireo andiana miaramila tongotra sy andiana miaramila mpiasa fiarakodia sy moto ary ny bisikilety. Androany moa no tanterahana ny famerenana vaoben'ny matso amin'ny andro ny alakamisy io. Matso izay entina namarihana fa 420 taona ny tafika malagasy no anamarihana ihany koa ny fa 420 taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena.